Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 13 aprily 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 14 aprily 2024 amin'ny enora maraina. Tombanana ikorotana hatrany toetry ny andro eny an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana atsimo atsinanana ary afovoany atsinanana nosy vokatry ny alondrano avy atsimo aherina ahery araka izany ny ranomasina manodidina ny 3 hatramin'ny 4.5 metatra ny avon'ny onja eo anelanelany Besalampy sy Farafangana 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra manomboka eo Farafangana hatrany Toamasina anio hatramin'ny alatsinainy 15 aprily ny eo anelanelany Besalampy sy Farafangana raha ampitso hatramin'ny alatsinainy 15 aprily kosa ny eo anelanelany Farafangana sy Toamasina mazy ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny avon'ny alondrano ny eo anelanelany Besalampy sy Farafangana fampitandremana amin'ny loko mavo ny eo anelanelany Farafangana sy Mahanoro fampitandremana amin'ny loko maitso eo anelanelany Mahanoro sy Toamasina entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manembahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjom-bobaomby hatrany amin'ny tanjony Angotsy andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora na ny avaratry Voemary adiny mpanonja na onjam-pendranomasina avon'ny onja andinina ny 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Tanjony Angotsy hatrany Mahanoro mety isy tandrifondrahona vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 18 km isan'ora hahatratra 7.30 km isan'ora na ny atsimony Toamasina amin'ny fiandohan'ny Vepitona adiny mpanonja na onjam-pendranomasina avon'ny onja 1.5 metatra hahatratra 2 metatra ny morontsiraka atsinanana manomboka ny atoandro noho ny alondrano madinika avy atsimo. Mahanoro hatrany tela miaro anorana tandrifondrahona vitsy ny avaratra vangaindrano ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora anonjam-pena aherin-dranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra hahatratra 3 metatra any atsimony Farafangana isy alondrano avy atsimo. Tola miaro hatrany amin'ny tanjony Vohimena omaina amin'ny ankapobeny ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora aherina aherim-pendranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 4.5 metatra isy alondrano vaventy avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjony Vohimena hatrany amin'ny tanjony Ankaboa omaina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora hahatratra 5.70 km isan'ora indraindray aherina aherim-pendranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 4.5 metatra isy alondrano vaventy avy atsimo andrefana. Tanjony Ankaboa hatrany amin'ny tanjony Vilanandro omaina ny andro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 18 km isan'ora aherin-dranomasina noho ny alondrano avy atsimo avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3.5 metatra indraindray. Tanjony Vilanandro hatrany Analalava isy tandrifondrahona vitsy ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora ho avy avaratra andrefana na andrefana izany ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora adiny mpanonja na onjam-pendranomasina manakaiky ny tanjony Vilanandro ho tony kosa ny anakafa avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tendrony atsimo manodidina na ho latsaky ny 8.4 metatra kosa ny anakafa. Analalava hatrany amin'ny tanjony Bobaomby anorana tandrifondrahona vitsy ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora ho tony ny ranomasina avon'ny onja ho latsaky ny 8.4 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony fantary ny fotoana isehon'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.